tonga soa amin'izao herinandro izao ry havana ary dia faly tafombola amintsika indray amin'ity fanompoana isa maraina ity. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Eo ambany masontsika ry havana ny salamo faha-telopolo amby zato vakitsika ny andinina rehetra mitsangana ary omeo voninahitra ny tompo Andriamanitsika. Ho ny mpanao salamo: tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehova o, Tompo enoy ny feoko, aoka ny sofinao iainy tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinikeloka ianao Jehova o, iza no hajanona Tompo? Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an'i Jehova aho, niandry azy ny fanahiko ary ny teniny nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra no ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an'i Jehova ry Israely, feo amin'i Jehova no misy famindrampo sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Aoka ry vavaka isika, miara manondrika ny lohanay eo anao ny seza fiandriananao izay Andriamanitra, ianao ilay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ka manome voninahitra sy manaja mankalaza anao koa. Mideranao satria Andriamanitra tsara ianao, ny famoazanao anay maraina dia maneho ny fahatsaram-ponao, ny fahatsaran'ny famindramponao. Fitantananao ny dianay ho tongeto ary izay efa hivimbinanao anay koa amin'ny tontolo andro dia mbola maneho ny fahatsaranao ihany. Misaotra fa tafahoana aminao aty an-tranonao izahay mialoha ny zavatra rehetra, ary izao ny angatanay dia ny hanavozanao, ny famindramponao amin'ny fiangonana, ny famindramponao aminay tsirairay avy. Ho tsaroanay anie, fa tena namela ny elokay ianao, na dia ny fanisa tamin'ny volondohanay aza ny fahadisoanay. Ho tsapanay koa eto anio fa manatrika ianao araka ny fanomeza tokonao, ka aniraka ny fanahy masina, homba ny fiangonana amin'izay rehetra atao, ampandrendray ny sitraponao amin'ny alalan'ny soratra masina izay ho vakiana sy ny hafatra avy amin'izany. Hitombo sy hiorina tsara anie ny finoanay, ary anana fahavononana hiandry ny fiavianao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Luka 2:20 manomboka amin'ny andininy 5:30 hatramin'ny 7 no anjarantsika amin'ity anio ity. Luka 2:20 andininy 5:30 hatreo amin'ny 7. Naraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony tamina. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manoloana antsika soratra masina izay mbola mampieritreritra antsika hatrany ny lohahevitry ny perikopanao hoe mandrasa ho avy ny Tompo. Ity soratra masina ity amin'ny fandiniana soratra masina izay efa fanaontsika amin'ny fiangonana misy antsika toy izao, dia tsy afaka amin'ny fijerena ny zava-misy tamin'ny fotoana nitrangana ilay soratra masina. Ny zava-misy tamin'ny fotoana nanoratana ilay soratra masina. Ary dia mifaningotra amin'izany koa ny ankehitrintsika
ny zava-misy amin'izao fotoana ifanatrehantsika izao. Ireo telo ireo samy atao anatin'izao soratra masina izao. Filazantsara araka ny Luka dia mitantara ny manodidina ny fiainan'i Jesosy fony izy niara-ndriry tamin'ny mpiarabelona taminy. Izy mbola nofo amandra. Ny faharoa filazantsara araka ny Luka dia nosoratana manodidina ny 80 taona taorianan'i Kristy. Efa tsy teo intsony Kristy, fiangonana voalohany misy fanenjehana, fanaintainana, tebiteby, tahotra, ny fangaro tao anatin'izany. Nosoratana tamin'izany vanim-potoana manahirana sy mampitaintaina izany filazantsara araka ny Luka. Fa ankehitriny mbola omeny ny tompo antsika araka ny fandarana mofinaina. Ity soratra masina ampahany amin'ny filazantsara araka ny Luka ity manomana antsika ny amin'ny fiavian'ny tompo. Raha ireo no atambatra dia tsarovy tsara izany fa mbola teo anatrehan'ny mpianatra nofo amandra i Jesosy no ny teny eny amin'ny 1:7 manao hoe miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampozinareo. Izy anefa mbola eo. Rehefa nandeha ny fotoana niady mafy ny fiangonana satria niara-ny fanenjehana, ny ilaina ny anazava araka ny filazantsara araka ny Luka amin'ny firenena rehetra tsy ny jiosiany fa ny jentilisa ny amin'ny Jesosy Kristy dia anisany tafiditra ao anatin'ny soratra napetraka Luka ny amin'ny fampiomanana ny fiavian'ny tompo. Nahoana ary ny toko 12 dia manomboka amin'ny hoe lazao ny rahalahiko izara lova amiko, ary mametraka fanazavana amin'ny fanohanana ilay mpandrarana vokatra be, niomana ny amin'ny hihinana fotsiny sisa ao anatin'ny taona mifandimby ka nitatra ny fitoeram-bokatra. Manaraka io Jesosy dia mampianatra hoe aza manano ho aninareo izay ho sotroinareo. Mihoatra lavitra noho Solomona teo amin'ny voninahiny ianareo. Izany hoe na ilay olona nangataka an' Jesosy hoe lazao ny rahalahiko izara lova amiko, misy fitsinjovana ny amin'ny hoavy izany, lova. Ny anankiray ilay mpanambe efa mieritreritra fa mandry ny taona maromaro. Ny fampianaran'i Jesosy hoe aza manany amin'ny ampitso dia milaza hoe aza manao vina fohy ezaka. Tsy njovy fa mbola misy lavitra noho izany tokony homanantsika dia ny fiavian'ny zanak'olona. Aza mieritreritra ndra-pitso ravaka pitso ny ho arotsaka androany hariva sy androany atoandro, fa ny lavitra noho izany homanana ny fiavian'ny tompo. Eo ny anton'ity fampianaran'ity riavana. Mandrasa fa ho avy ny tompo. Mandrasa fanahoana. Satria efa voateniny izany kanefa tsy fantatra ny ora. Tsy fantatra ny ora fa asaina miandry isika any hoe mandrasa dia baikona. Ohatra ny atsiarovana ny fizarana sakafon'ny ray aman-dreny lehibe, bebe tonga ny zafikely rehetra dia iny sotro be lavatango. Zarazaraina eo ambony lambanana eo ny zafikely, zanaka aman-jafy. Misy tsy mandry fa manolotra vilia, mandrasa tantana. Baiko izany, miandry fandaminana ary manantena koa. Mandrasa baikona amin'izany sika satria tena tsy fantatra ilay fiavian'ny tompo. Eo amin'ny 7:30 dia hoe na avy amin'ny fiambenana faharoa na amin'ny alina izany na fiambenana fahatelo dia mandrasa foana. Aoka ho hita sika fa niandry mpanompo vonina moa ny tompony miverina avy amin'ny fampakaram-bady. Tsy fantatra ny fiavian'ny tompo fa ny baiko dia hoe mandrasa. Mandrasa fanahoana koa. Eo amin'ny fiandrasana raha olona dia tsarovy fa ny mampiandry dia ny manam-pahefana sy ny manam-boninahitra. Mandrasa mba ho fanomeza am-boninahitra ny tompo ny fiandrasantsika. Antony faharoa izay iandrasana
dia ny fanomezam-boninahitra an'ilay tompo ho avy. Ny fiandrasantsika ny tompo zany ry havana dia fanomezam-boninahitra azy. Tsy natoro mihitsy ilay mpiambina. Napetraky ny tompo ny ambina ny trano, izy lasany amin'ny lanonana fampakaram-bady, nanome voninahitra ny tompony izy. Tsy nampiandry hoe mbola natoro tao dia miandry kely aloha zay vao hamotrano fa avy hatrano dia mamoa. Fanomezam-boninahitra zany ry havana. Tsy ianao indray no andrasana fa ny tompo no andrasana. Fitenin'ny olona rehefa tao amina natona ny tompo izy nanamboatra ny fifandraisany amin'ny tompo dia ny hoe ho avy aho fa andraso pastera. Tsy pastera ny saina miandry na ny dekona na ny tompona andraikitry ny sampana miantsoanao hiverina ho avy eo ihany tsia fa ianao no asaina miandry ny tompo ka nome voninahitra azy. Raha izay mantsy hoe ho avy aho fa mandrasa dia ianao zany no miakatra eo ambonin'Andriamanitra ka mampiandry azy indray. Mandrasa fa ho avy ny tompo. Baiko ho amin'ny fanetretena hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo zany ry havana. Tandremo sy ny tompony tonga aloha aza vela iandry izy. Ianao no mandrasa fa ho avy ny tompo. Omeo voninahitra izy. Antony fahatelo mandrasa fa nahoana? Mandrasa satria raha maka ny soratra masina eto isika eo amin'ny 7:30 raha matotra tamin'ny fanompony ilay mpiandry tanàna rehefa tonga ilay hamonjy ny fampakarany ny tompony ka nahita azy ny ambina dia nisikiny izy ka nanompo azy ho ny soratra masina. Tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany ny fiandrasana fa fitahiana koa. Eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo dia manantena fitahiana isika. Ny tompo raha ho avy ka mahita anao miandry miambina tsara dia vonina ny fitahiana. Anome voninahitra anao koa ilay tompo izay ho avy. Fa raha ho avy ary izy mandrasa fa ho avy dia ahoana? Ao tamin'ity soratra masinty ihany dia misy filazana manao hoe raha ny hevitra aza manao antsirambina. Aza manao antsirambina ny asa nampanaovina anao. Tsy hoe miandry fotsiny dia mitazatazana efa naverimberina zany tato anatin'ity aloha hevitra ity fa miasa ary miandry. Ny soratra masina dia manao hoe raha amin'ny fiambenana faharoa na amin'ny fiambenana fahatelo. Io fiambenana io, fiambenana faharoa dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 raha ny fotoana tamin'ny andron'ny Romanina, amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 maraina. Amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ny torimaso, sarotra indrindra amin'ny fandriampahalemana, tsy mahatafandrimandra zany. Amin'ny fotoana sarotra indrindra aza, aza miemponempona ny fonao, aza mitaintaina sy mitebiteby ianao, mandrasa fa ho avy ny tompo. Amin'ny fotoana tena sarotra indrindra nefa no mahakivy olona indraindray. So ihany misy ohabolana malagasy hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko ihany. Amin'ny fotoana tena sarotra indrindra ry havana dia mbola antsoina isika ary ao indrindra aza matorina rendrena. Amin'ny fotoana tena isedrananao aza vela ny tompo fa mifikira. Amin'ny fotoana tena andalovanao ny manahirana miandrandra ho avy ny tompo. Dia alaminy ny zavatra rehetra. Ilay mpanao raharaha eto teny atao hoe malina. Raha tonga moa ny tompo ka nikorotana ambony ambany ny trano dia ahoana? Fa vonona izy tsy hoe andraso kely aloha alamindamina ny ato trano vao hamotrano. Fa avy hatrano izy dia namoa, tsy misy anahiny mihitsy ny zavatra rehetra ao amin'ilay trano ny tompony. Dia torak'izay koa isika. Ny perikôpa milaza ny advento ry havana dia manomana ny olona andravina amin'ny taontaona. Ny Isaia amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakaliany. Alamino ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, lay tompo andrasanao. Sao ratsy fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, sao nietaka tamin'Andriamanitra ianao mivereny, sao maraorao amin'Andriamanitra ny fihavananao, ataovy manan-kery aminao indray ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Aoka ho vonona ianao amin'ny fotoatsarotra indrindra
fiambenana faharoa fiambenana fahatelo aoko vonona ianao amin'ny fotoana rehetra miskina aoka irehitra ny jironareo ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo vanim-potoana tena mampanahirana antsika tahaka ny mpiarahamonina rehetra eto amin'izao tontolo izao ny vanim-potoana irahantsika miaina fa ho antsika kristianina maka mafy ny fahasahiranana satria sarotra ny fijoroana ho vavolombelona mandrasa ho avy ny tompo manoratra amintsika indray lioka mampanantena antsika fa fitahiana ny fiavian'ny tompo fa tsy tahotra fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiavian'ny tompo mandrasa fa lehibe no ianao izy ary tsy fantatra amin'ny fotoana tena manahirana indrindra tahaka izao dia mbola manantena ihany isika ary ifikitra anavao ny fanorantenantsika ho an'ny tompo anamarina ny lalantsika makao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy hanao atsirambina ny asantsika amen. Tompo isaorana ianao ny teny izay nampombainao ity alatsinainy ity mampahafantatra anay fa saina miandry izay satria no maninao ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona dia nefa tsy fantatra ny ora atongavana miandry izahay ry tompo miandry amin'ny fanomezam-boninahitra anao lay lehibe sy manam-pahefana amin'ny tany miandry manantena ny fitahiana ho an'izay mahandry hatramin'ny farany betsaka ny teny fampanantenana amin'izany aza velanao diso anjara amin'ny teny fampanantenanao izahay ary ampahareto amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny zanak'olona ao anatin'izany tompo dia mitaona anay ianao mba hisikina hiasa tsy hanao atsirambina ny asanay na fanompon'ny fiangonana na ny asa mandrara fanaonay andavanandro fiandrasana ny fiavianao avokoa ireny ary hanomezam-boninahitra anao tafioery izay ny amin'ity tontolo andro ity dia aoka tena tsy ho mandromandry izahay eo ampiandrasana ny fiavianao fa andamina ny zavatra rehetra ny amin'ny fifandraisanay aminao ka alaky anaisotra izay mety hota mbola mamatotra anay ny amin'ny fifandraisan'ny ankonanay aminao mba hitaona azy ireny hiverina aminao amin'izao fiandrasana ny fiavianao izao Jesosy Kristy tompo dia mandalo fotoan-tsarotra izahay ankinay am-pelantananao ireo tsy salama sy ny fitsaboana azy ireo olana mahazo anay sy ny fanafana anay amin'izany ny fahoriana miteraka lahelo aty anatinay na famoiza malala na adisaina fahagibangana sy tsy fahafenona eo amin'ny fiainana ara-bola ara-pitaovana teraka lahelo reny fa ianao tompo anomeanay fifaliana amin'ny toetra fiadanam-po ao anatinay misaotra anao izahay ny amin'ny firenenay amasiny sy amarino mandrakariva ny fomba fandraisana andraikitra eto amin'ity firenena ity na ho an'ny mpitondra mahefisana ambaratonga na ho an'ny vahoaka entina apetraka eo am-pelantananao ny fiangonanao mbola ahery amin'ny teny izay toriana anomana ny olona maro hiaona aminao amin'ny fiavianao rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahazao anay ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo ane sy hampahely anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra mahatoky izay ny antso anareo izy no hanefa izany amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.